Ny vinan'ny toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy faha 20 ny volana May amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata faha 17 ny volana May amin'ny 9 maraina. Mbola ho mafy hatrany ny fitsokon-drivotra any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Nosy no ny tanjaky ny avaratraza. Tombanana aritraritra 520 ka hatramin'ny 920 kilometatra isan'ora moa ny rivotra eo anelanelan'ny Sambava sy ny tanjona Kopaomby ary tombanana itoetra zany hatramin'ny Rapitso 20 ny volana May 2024. Manoloana izany dia entana hatrany aloha ny aponina amin'ireo toerana na ny morontsiraka voakasika mba anaraka ny toromarika omen'ireo manam-pahefana isa-tokony isorohana ny loza mety ateraka izany. Tsy andany ihany koa ny alin-drano izay ateraky ny avaratraza dia mbola mitoetra hatrany any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara ary ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimony Nosy. Tsy andany ihany koa dia mbola azo vahana hatrany ny alin-drano avy eny atsimo atsinanana any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsinanan'ny Nosy iray manontolo. Mbola ahery hatrany araka izany ny ranomasina ary manodidina ny 3 metatra ny alin-drano ovinavina ny eo anelanelan'ny Taolagnaro sy Voemara izay mety hahatratra 4 metatra ny eo anelanelan'ny Tuiliara sy Taolagnaro ary ny eo anelanelan'ny Voemara sy ny tanjona Kopaomby. Mety mbola hitoetra izany hatramin'ny Rapitso raha ny eo anelanelan'ny Tuiliara sy Taolagnaro ary mety hitatra hatrany amin'ny talata maraina kosa ny eo anelanelan'ny Taolagnaro sy ny tanjona Kopaomby. Manoloana izay rehetra izay dia araho tsy tapaka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro, eo ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa-tokony manoloana izany. Izay ny mahakasika an'iny fa ny toetry ny androntsika any an-dranomasina ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy ny tanjona Kopaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana malefaka miatoato ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 70 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 520 kilometatra isan'ora indray any amin'ny tapany avaratra. Ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra izay mety hahatratra 4 metatra any amin'ny tapany avaratra amin'ny fiandroan'ny fe-potoana. Misy ny alin-drano avy any atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Manoro anorana malefaka miatoato ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra no ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Manoro hatrany Taolagnaro anorana malefaka miatoato ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hatratra 30 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo. Ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra no ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Tombana ena miandalana izany manomboka ny tolakandro. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy alin-drano avy any atsimo. Morontsiraka andrefana kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankapo maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Io vaova kosa ny eo anelanelan'ny Tuiliara sy ny tanjona Ankapo manomboka ny atoandro ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Manonja be ny ranomasina ary ny avy mionja 2 metatra. Tanjona Ankapo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny fiandroan'ny fe-potoana ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 30 kilometatra isan'ora indraindray any atsimon'ny Morondava. Ho avy andrefana ny atoandro ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ary ho avy atsimo kosa ny rivotra ny alina ka 20 kilometatra isan'ora. Nonja be ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava ho maina amin'ny ankapobeny ny andro ary ho avy atsimo atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 30 kilometatra isan'ora hahatratra 70 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny morontsiraka Analalava. Adiny mpanonjana nonja be ny ranomasina ary ny avy mionja 1 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Kopaomby andraona mitsokotoko ary iovaova ny fitsokon-drivotra manakaiky ny Nosy be ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana kosa any ankafa ka ho 30 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy mionja manodidina ny 2 metatra.